Manonona ny fiadanan'ny tomponay ho antsika rehetra izay manaraka izao fandarana tonom-bavaka izao indray ny mpanompon'Andriamanitra miaraka aminareo eto. Amin'ity anio ity dia manana antom-bavaka manokana isika avy amin'ny ity mpanompony izay Misoa Andria ity no anarany, mba mitalao am-bavaka izy ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny ankonany any amin'ny faritra misy azy ireo mba hoentina am-bavaka, indrindra ihany koa fa ny anadahany izao mpanompony izao ihany koa fa voafatotry ny zava-mahadomelona ary tena mitondra ho amin'ny fahasimbany fiainany manokana izany. Eo anatrehan'izay dia manana teny fikasana ho azy isika ao amin'ny Filipianina 4:4-5 Filipianina 4:4-5 izay mivaky toy izao minaran'i Jesosy: aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Andeha hivavaka manokana isika ho an'ity izay nametraka izao antom-bavaka ny amin'ity Misoa Andria ity. Vavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, ray be fitiavana ianao. Misaotra anao manokana izay satria mijery ny tsirairay avy ianao, mijery ny asanao manokana ianao, indrindra ity mpanomponao izay miara-miasa amin'ny ankonany ihany koa any amin'ny toerana misy azy. Fantatrao fa sarotra rehefa nanjaka ilay ratsy dia misy sarotra ny asa, kanefa eo ianao atanteraka ny teny fikasanao araka ianao milaza hoe indro izao momba anareo mandrakariva. Jesosy eo midiran-tsehatra ianao, mietaetan'izao mpanomponao Misoa Andria izao. Fantatrao manokana koa ny amin'ny anadahany izay voafatotra ny zava-mahadomelona. Jesosy eo manapotika tokoa izany kanefa matoky araka ny teninao hoe ianao no fiainana. Aoka ino anao tanteraka izany anadahan'ny mpanomponao izany mba tonga azy hiverina indray ho amin'ny fahatsarana sy ny fahasalamana ary ho afaka amin'ity zava-mahadomelona ity. Ka ilay mpifatrotra manana fanantenana araka ny Zakaria 7:9 ny fiainan'izao mpanomponao izay noentina am-bavaka izao. Jesosy eo mitalao manokana ho azy ary ino izy fa afaka malivavaka manokana ho azy ianao raha matoky ny teninao izy. Ary mitondra am-bavaka ny rehetra izay mety manao ny asanao, mitondra am-bavaka izay rehetra mety voafatotra izany zava-mahadomelona izany koa ny tenako. Fa tononona ny vavaka noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay mpanafaka, fa tsy natazona azy izany fasana izany, fa nitsangana izy mba azahoany rehetra manana izany fahafahana izany sy ny fitsanganana ary mandeha no izy ny tompon'izao ny asa izao. Amin'ny anarany rery ihany no anatanterahana izany vavaka izany. Amen.